Nampiakatra ny sarandalana ho 10 ariary ireo mpitatitra mivondrona ao anatin'ny FMA na ny fitaterana mendrika an'Antananarivo. Niakatra ho 10 ariary isaky litatra ny vidin-tsolika eny amin'ny toby mpalinjara solika eto amintsika. Nanapa-kevitra ny mpampianatra mpikaroka, ny mpikaroka mpampianatra, ny mpianatra ary ny mpandraharaha eny amin'ny Universiten'Antananarivo fa hatsahatra aloha ny fitokonana mandra-pahatonga ny fionana amin'ny filoham-pirenena. Nanao fihetsiketsehana ireo mpiaro ny zony mpanjifa hiadina amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana indrindra ny vidin-tsolika sy ny sarandalana. Tsy maintsy mahazo taratasy fanamarinana avy any amin'ny seny ireo mpilatsaka hofidiana ho filoham-pirenena hameno ny antota taratasin'izy ireo izay manamarina fa voasoratra ao anaty lisam-pifidianana izy ireo. Ireny zany ny lohatenim-baovaontsika ho amin'ity alina ity anterina zany ny araba ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra on RTV amin'izao alina voalohan'ny volana aogositra taona 2020 sy 2020 izao no manasanao amitiavana ihany koa anaraka sy anjoatra amin'ny farany ny antsipirim-baovaontsika ho amin'ity alina ity. Eo amin'ny lafiny aratokarena avetrany no anokafantsika ny fiarahana dia nahitana fiakarany indray ny vidin'ny solika teto amin'ny Madagasikara androany. Mitaraina araka izany ireo mpampiasa ny lalana, mpampiasa fiarakodia indrindra fa ny mpitatitra amin'ny fiarakaretsaka manoloana izay fiakaran'ny vidin-tsolika eto amin'ny Madagasikara izay. Tantely rabe ny lalana tiavina Rakotondrina. Nisy fiakarany 10 ariary ny vidin'ny lasantsy tamin'ity androany ity izay 7,700 ariary ny essence, ny gazoil kosa lasa 7,703 ariary. Misy fiatraikany amin'ny fitaterana ny fiakaran'ny lasantsy raha ny nambarany ireo mpamily fiarakaretsaka ka tsy maintsy ampiakatra ny sarandalana ihany koa izy ireo. Hitany be mihitsy ety anaty taxi fa le olona koa sa ety anaty taxi zatra le prix taloha izy. Dia raha tenenina amin'izany izy 10 arizato glasé le tsano ve dia hampaninina nefa mikôdy be eo aminay dia niazy le olona manahitaina be amin'izao prix taloha le eritseretiny any amin'le mbola prix ana gazoil lasantsy any hoe 3 arivo nefa zao efa 4 arivo foana nefa ny ambodiazy malaika sady io moa zany tsy tahoana raha dia raisina amin'ny lamina fotsiny nefa raha mba fanirinay hoe tsy averina ny taloha sankio tsy haiko hoe zareo manao an'izany fa tsy izay mihitsy. Mety hisy fiakarana ihany koa ve zany ny prix-anareo taxi? Tsy maintsy miakatra foana fa le olona matetika aminainaina be dia tsy maintsy hoe rehefa mba azahoana kely dia mandeha zay fa tsy maintsy hoe miakatra ihany. Frais taxi moa zany tsisy fetrany hoe ohatran'ny taxi be atao 10,000 dia ohatran'izany fa ny anay zay ihany tonga dia mampiakatra anazy io satria le raha malala le carburant moa amin'izany ny ambodiazy koa manaikitra. Miakatra maraina dia lasa lasa zato sy efatsany lasantsy dia lasa tsy maintsy miakatra koa zany zao ny rena taxi nefa raha ohatra azo dia olona dia miteny izay ohatr'izay ihany ozy izy fandehanana eo nefa le fandehanana zany hoe no azy zany nefa azo azy zany hitanefa zany zany zay mantsy taxi be zany raha miakatra ary masantsy taxi be zao mitaky ohatranay zao androtsaka zay ihany ny antona tena tany desina mpanoa tsy maintsy ena vo dia antena maro zany tsy miakatra raha. Eo amin'ny lafiny ara-tsosialy kosa indray dia niakatra ho 500 ariary ny sarandalana ho an'ireo kooperativa mivondrona ao anatin'ny FMA na ny fitaterana mendrika Antananarivo renivohitra. Mitaraina araka izany ireo mpanjifa manoloana ity fampiakarana ataon'ireto kooperativa ireto ary mangataka vahaolana ihany koa. Tantely rabe ny lalana tiavina Rakotondrina no nanao ny fanadidiny.
Tsy maintsy niroso tamin'ny fampiakarana sarandalana ireo coopérative mivondrona ao amin'ny FMA izay no tapaka tamin'ny fivoriam-be no tanterahan'izy ireo. Voakasika izany moa ny zotra 13% ny 4% ny 9% ny 2% ny 7%, ny 8% ny 5% ary ny 13%. Antony fampiakaran'izy ireo ny sarandalana dia ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny mihitsy, ireo vidiny kojakojan'ny fiara, ny fiakaran'ny lasantsy. Etsy andan'izay ihany koa ny fanampiana omnieny ny fanjakana izay tsy fantatra na itoy na ijanona satria dia tamin'ny aogositra 17 no farany nandoavan'ny fanjakana ny fanampiana ireo mpitatra eo anivon'ity coopérative ity. Arina aloha zany raha hoe ivre dimanjato aloha raha hoe tena état de qualité de service mbola sarotra any amin'eto fitonjato na arivo vao mety frais fa io ny mba hoe entina kely tsonjovana anareo mpanjifa sy ny mpitatitra fa na izany ary mba hiezaka izahay anao zay mety tsisy ny vidinana an-dalana sy ny manary io aloha zany tsika zao samy mety daholo fa mifantatry ny tompona tômôbila aloha dia dimanjato satria misy billet tapakely fa iny hoe tsy maintsy misy izay mba hoe fanarahana kely ny mpandeha sy ny receveur eo ihany. Amiko aloha amin'io tena rariny le fiakaran'le frais satria na dia androany zao dia fa hita fa dia niakatra 10 daholo indray ny lasantsy gasoil fa nagaganay fotsiny hoe misy namanay mpitatitra fa zany ny fikambanana fa hoe hiandro fiakarana gasoil vao hiakatra nefa efa hita fa tsy maintsy hiakatra foana. Manoloana izay fiakarany sarandalana ho 10 ariary izay dia samy manana ny fahitany azy ireo mpanjifa. Normal be zareo raha mpakatra ilay sarandalana satria miakatra foana ny lasantsy dia nefa antra miakatra ilay izy dia tokony hampanarahana izay zany totra omely taxi be mpakatra an'ilay izy tokony hatsaraina ny fandraisany zareo sy ohatr'izany. Tsy zaka aloha ilay izy satria mbola mety hatramo ray aman-dreny zay vao tanao hoe vidina piesy zany efa lafo ampy zany efa tsy mahazo tombony intsony le fampiasa tômôbila zaka gasoil koa efa misolitra amin'izy zao hoe amin'ny hoe tokony tsy hijanona ela amin'ny ariary zao tokony tsy mijanona ela zany fa manala dia mandray fa misy mijanona efa au 15 minutes 10 minutes ny bisy eo amin'ny ariary zany dia amin'izay koa tokony tsy asiana koa le vaky lala tsara fa tokony mipetraka amin'ny senar sezara zany ho an'olona roa fa tsy asiana le vaky lala tsara atsaina zany le fandeha. Fiakarana zany tena tsy zaka izy fa tsy maintsy iainana zany parce que zoany zareo koa nge nampiakatra an'iny fa izy zany tsy zaka fa tsy maintsy iainana zava-misy zany tsy maintsy atao zaka ny vahoaka anao raha tsy andeha anao zany nefa lavitra toerana iasanao tsy maintsy voatery anao zany tsy maintsy andoly frais akanay satria lafo loatra nefa ny olona sasany ohatra hoe tsy manana fitadiavam-bola to dia fixe to dia hoe anazy fa ohatra hoe mahita manasa tômôbila zao dia iny matsaka manasa lamba ohatr'izany dia nefany tsy fixe iny dia nefany ohatra hoe zao hoe izay menatra eo atambaranadriny ohatra hoe anosy zato dia lavitra dia tsy vita ditongotra nefany ohatra hoe ray aman-drenay tsy manambola atao frais dimanjato fa tokony hidina fa tsy hiakatra. Eo amin'izay lafiny ara-tsosialy izay ihany dia mangataka ny anomezana toerana ahafahana mivarotra ireo mpivarotra etsy amin'ny tsenany kamo Ambohimanarina mandritra ny fanamboaran-dalana izay atao eny an-toerana amin'izao fotoana izao. Etsy ankilany dia nanamafy ny solombavam-bahoaka izay voafitany amin'iny boriboritany iny fa misy mandoto amin'ny endrika politika ity asa fanamboaran-dalana izay miteraka fampandrosoana ho amin'ny faritra Ambohimanarina ity. Fanadidina eo amin'ny sariny Maminy Rina Razafy Tsoarana. Efa nanomboka ny asa fanamboaran-dalana ity amin'ny tsenany kamo ety Ambohimanarina. Mangataka ny izarana roa ny lalana nefa ireo mpivarotra mandritra ny fanamboarana mba ahafahan'izy ireo manohy ny asa fivarotana andavanandro. Nanamafy ireto mpivarotra ireto fa tsy misy afa-tsy eto amin'ity toerana ity ihany no ahafahan'izy ireo mivarotra fa tsy omby ny toerana izay namindrana azy ireo mandritra ny asa fanamboarana.
Zay ao anatin'ilay mivarotra findrafindra fa ilay izy aloha hatram'izay teto mbola tsisy nanamboatra lalana raha tsy hoe samy vao izao. Dia ohatran'ny hoe mahafinaritra anay aloha navitan'ilay zavatra mba nafingainina fotsiny izany ilay izy. Zay dia mivarotra eto amin'ny tsenana Madana Varatra dia efa mataona maromaro tokoa izay no mipetraka mivarotra teto ary maro ireo efa nandalo izay nandrefirefy nanamboamboatra nefa ohatra ny zavatra dia nandalo kanserana fotsiny izany fa amin'izao fotoana izao zay dia misaotra madamo volonona noho ny fandraisany andraikitra ny fanamboarana ny lalana izao dia misaotra betsaka anazy izay aloha fa mba zavatra angatahana izany dia mba hoe atao izany ny tapany dia vitaina finition mihitsiny dia mba netaetanay mpivarotra izany dia mba mipetraka amin'iny izay miverina mipetraka amin'ilay tapany vita finition iny. Efa nisy kosa ny fandaminana tamin'ny nanomezana toerana vaovao ho an'ireto mpivarotra ireto mandritra ny asa fanamboarana raha ny fanazavana no entina ny filoha lefitra ny fokontany eto an-toerana saingy tsy ampy ho an'ny mpivarotra rehetra nefa ny toerana izay natolotra. Nahatonga an'ilay lalana ohatran'ny hoe somary nikorotana kely izany tamin'ny voalohany lamina tsara ilay mpivarotra. Dia avy eo nefa ilay izy metery ilay lalana izany tsy hohana ny tany aloha tany dia nakisaka izany ilay izy dia metery ilay mpivarotra. Dia nisy toerana izany namondrana anazy tao amin'ny parking tao amin'ny Madera. Dia avy eo indray nefa fa tonga teo izany ilay mpivarotra dia efa nanao installation rehetrarehetra dia ohatran'ny hoe tsy azo hivarotana izany hoe fa ohatran'ny hoe mitabataba ilay mpivarotra sy ohatran'izany izany fa nanajanona an'ilay olona anazy. Dia izay ny antony nanajanona anazy. Itsekilan'izay nanamafy ny solomavim-bahoaka voafito tao amin'ity boribory tany ity afa misy mamadika amin'ny endrika politika izao zava-misy izao ka manakana ny asa fampandrosoana ity an-toerana. Misy ny fanamboaran-dalana, ny fanamboaran-dalana amin'ny tsenan'ny Kiamo ao Ambohimanarina izany hoe tsy io ihany fa maro be amboarinao izany raha tsy teny ny any Ambohimitsinjo any dia ny any Avaratanàna, ny Atanjobe Avaratra, ny Atanjobe Ambony. Izany lalana rehetra izany no amboarina dia ny ainga avy amin'ny etaetan'ny vahoaka. Satria efa ampolo taonany maro no tsy nisy fanamboarana ireo lalana rehetra ireo ary tena efa simba tanteraka tokoa. Dia rehefa izay dia nitondra izany etaeta izany teny anivon'ny fitondram-panjakana ny tenanay amin'ny mahasolom-bava-bahoaka ny aina eny fotony miaraka amin'ny vahoaka. Ankehitriny dia mandeha ny fanamboarana. Alohan'ny hanaovana ny fanamboarana nefa dia nisy resaka efa fanaovana tamin'ireo mpivarotra rehetra nivoriana ny mpivarotra dia niarana anaika fa anaraka ny fandaminana apetraka miaraka amin'ny délégué ny mpivarotra ny sefokotany izay voakasika ireo fanamboarana rehetra ireo dia nanomboka ny fanamboaran-dalana. Ankehitriny satria efa nitenenina tamin'izay eo amin'ny iray volana sy tapany 2 volana eo no faharetan'ny asa dia tafiditsy ny mpanao politika manakorotana izy io dia voizina fa tsy mety ny anaovana ny lalana. Aiza nisy olombelona tsy ho tia fampandrosoana fa aminay zany dia mampalahelo ny toe-tsaina amin'ny rehefa amin'ny tany tahaka an'izany satria ny olona mitondra fampandrosoana indray ny solombavam-bahoaka Madagasikara mamaly ny etaeta amin'ny vahoaka indray no manjary mahasiny ka aminay tsy mampihemotra amin'ny asa atao izany fa vao mainka raha mandrisika bebe kokoa hitady izay fampandrosoana Ambohimanarina. Ny vahaolana amiko dia ny fampiresahan'ireo mpivarotra sy ny délégué sy ny orinasa izay manao ny asa ao an-toerana dia atao ny fifandrindrana fa ny tanjona dia tsy maintsy vita tsara ny lalana satria efa etaeta amin'ny vahoaka ary efa ampolo taonany maro tsy misy fanamboarana. Dia miangavy izany izahay mba aleo ilay fampandrosoana nandeha ao Ambohimanarina eto amintsika eto fa resentsika izany ny resaka adila politika fa tsy mampandrosoana Ambohimanarina izany. Aharitra mandritra ny 2 volana moa ity fanamboaran-dalana eto amin'ny tsenany Kamo Ambohimanarina ity. Eo amin'ny lafiny fanabeazana dia tsy emotra ny datan'ny fanadinam-panjakana eto Madagasikara ao amin'ity taom-pianarana ity raha ny fanazavana izay noentiny teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena androany. Voatazana avokoa araka izany ireo data rehetra izay efa voatondro anatanterahana anireo fanadinam-panjakana ireo. Nanamafy ihany koa ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa mba ho fitsinjovana ny mpianatra sy ny ray aman-dreny ny antony nitazomana anireo daty ny fanadinam-panjakana ireo. Anjaminany Minjanahary afitra lalaina nanao ny fanadina.
ho fitsinjovana ny ray aman-dren'ireo mpianatra izay efa lany vola be tamin'ny fandoavana saram-pianarana sy ny fampitaovana ny ankizy dia voatazona amin'ny 17 ny volana aogositra ny fanadina-panjakana CPE raha toka ny 7 hatramin'ny 9 ny volana septambra kosa ny BEPC araka ny fanambarana nataon'ny teo anivy ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Kuna eo aza izany ny fitakiana izay ataon'ny sendikany mpampianatra amin'ny tokony dia tsy misy ny fiamora ny datim-panadinana. Raha ny fanazavana trano dia anao izay alavrary amin'ny fanatotosana ny fanadinana amin'ny lafiny rehetra ny eo anivon'ny ministera miaraka amin'ny tompony andraikitra samihafa indrindra eo amin'ny lafiny fitandrona ny filaminana mialoha mandritra ary aoriny ny fanadinana. Fanabeazam-pirenena dia efa nilazatra amin'izay fa tsy mihemitra ny daty anatanterahana ireo fanadinam-panjakana. Izany no natao dia mba hitsinjovana ireo ray aman-dreny izay efa lany vola be noho ny fahalavan'ny fotoana ny anarana vokatra ireo fiatoana maromaro nandritra ity taom-pianarana ity sy hitsinjovana ireo mpianatra. Eo amin'ny lafiny fanabeazana izay ihany dia ho ampiato ny fitokonana eo anivon'ny esplanady Ankatso ireo mpianatra sy ny mpandrarà eny anivon'ity université ity miaraka amin'ireo mpampianatra pikaroka sy ny mpampianatra pikaroka izay mianatra rà taoriana ny fifampiresahana izay natao tamin'ny filohan'ny repoblika erazonary mampianana sy ny ministeran'ny fampianarana ambony teny an-toerana ny latsinainy lasa teo efa nisy sy ny fifampiresahana teo amin'ny rotonta amin'ny ikarohana ny vahaolana makasika ny fitakiana izay ataon'ny reto mpampianatra pikaroka sy ny mpianatra ary ny tompona andraikitra eny anivon'ny université ireto ary anampanantena ihany koa ny filoham-pirenena fa isy ny fifampidiniana vaovao izay ho atao tsy ho ela ka aoriana izay no anapahan'ny sendika ny mety hitohizana na tsy ny hetsika izay ho ataon'izy ireo. Anja minano menjanahary afitra lalaina nonanao ny fanadidina. Anisan'ny takin'ny mpianatra eny amin'ny université Antananarivo ny tokony ampiakarana ny vatsim-pianarana ity farany izay efa tsy mahasahana azy ireo intsony ka nahatonga azy ireo niara-netana tamin'ny sendikany mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra ary ireo mpandrarà ny université tamin'ny alalan'ny fihetsiketsehana sy ny fitokonana teny an-toerana ny herinandro lasa teo. Akoatra izay dia mitaky ny fanatsarana ny toeram-ponenany sy ny connexion ampiasaina amin'ny fianarana ihany koa ireto mpianatra ireto. Raha toka ny fandoavana ny karama ara-potoana sy ny tampikarama samihafa ny an'ireo mpandrarà ny université. Tsahatra ao anatin'ny herinandro vitsivitsy aloha ny hetsika ahatsapanay hoe misy tokoa ny fandraisana andraikitra sa tsy. Raha sanatrika tsy misy ny fandraisana andraikitra zany ao anatin'izay fepotona zay mety roa herinandro telo herinandro dia hanamafy an'izay azo amafisiny zay. Nahatonga anay anao hetsika dia misy ny olan'ny mpianatra ohatra eo ny tokony ampiakarana ny vatsim-pianarana sy ny fampitaovana. Mangataka ny anaovana ny lalàna feny fifidianana eny an-toerana amin'ny fitantanana ny université ihany koa izy ireo mba ho fifidianana amin'ny vatana no atao. Dia nisy ny lalàm-pifidianana teo aloha izay tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy satria andron'ny demokrasia izao ka noho izany tokony avela hanana zo mitovy ny tsirairay andatsabato ka dia suffrage universel direct anao andrasanay faharoa manaraka an'izany tokony ho foanana ny fanraviravezana zavatra madinidinika toy ny t-shirt sy ny kaskety ho zaraina amin'ny olona mba andatsabato sy ny tarana zay mahamenatra zany raha misetry université no mbola isy an'izany. Taorian'izay moa dia hita taratra nandritra ny fandalovan'ny filoham-pirenena Eratsonary Mapianina sy ny ministry ny fampianarana ambony teny amin'ny université Antananarivo ny fiandohan'ity herinandro ity fa misy ny dingana natao tamin'ny alalan'ny fifampiresahana tamin'ireo mpianatra sy ireo mpandrarà ary ireo sendikany mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra ka nanapahan'izy ireo hevitra ny ampiato ny fitokonana mandra-piandry izay fifampiresahana eo amin'izy ireo sy ny fitondram-panjakana izay. Tsy mankasiraka ny fiakaran'ny vidin'ny solika sy ny sarandalana eto amintsika amin'izao fotoan'izao ny mpiaron'ny zon'ny mpanjifa izay tarihan'ny rabe tsara lita manoloana ny zavamisy eto amintsika. Nisy araka izany fihetsiketsehana izay nataon'izy ireo ho fiarovana ny mpanjifa rehetra eto Madagasikara amin'izay vidin'ny solika sy ny sarandalana miakatra izay. Manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana ihany koa izy ireo mba hijery akaiky mahakasika ity fiakarany vidin'ny solika sy ny sarandalana eto amintsika ity. Anja minano menjanahary afitra lahy.
ho fanoerana ny fiakaran'ny vidin'ny solika sy ny sarandalana ary ny vidim-piainana ankapobeny dia misy ny hetsika nataony teo anivon'ny mpiariny zon'ny mpanjifa androany maraina. Hetsika fidinana andalambe manentana ny rehetra mba sahijoro anohitra izany, izay niainga teny amin'ny fiantsona ny fiara fitateram-bahoaka Akatso hatreny Mozole izany hetsika natao tamin'ny maraina izany. Tanjona ihany koa moa ny fanairana ny tompona andraikitra Isatsokajiny sy ny mpitondra fanjakana mba samy andray ny andraikitra tandrify azy hoy Andriamatoa Rabetsara Lita filohan'ny fikambanan'ny mpiariny zon'ny mpanjifa. Manoloana ny fiakaran'ny sarandalana androany dia tokony apetraka ny fifaninanana hoy hatrany ity filohan'ny mpiariny zon'ny mpanjifa ity. Hetsika natao androany zany dia fanairana tompona ndraiky mpanjakana fa tsy zakany olona tsony ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny mihitsy fa indrindra fa ny solika androany sy ny sarandalana. Ka io zany misy fepetra tokony horaisana amizay manomboka eto satria raha ny projection fotsiny zao amin'ny 2019 ohatrinany dollara ray dia ohatrinany solika. Donc tsy maintsy mametraka politika monétaire mazava amizay zany tsika manomboka eto. Ary efa misy taratasy nomena alefa any amin'ny tompona ndraiky mpanjakana isan'ambaratongany. Président, Premier ministre, ministre des Finances, gouverneur Banque centrale, CFM, FFMKM sy ny zay rehetra tokony tandrify an'izay amin'ny zavatra nitakina BDP. Ka tokony ho ampiarina ho valiana zay ny ministère ny varotra fampiarana ny lalàna ho asehona ianareo rehefa avy ny taratasy efa nalefanay ilana valina any amin'ny tompona ndraiky mpanjakana. Fa ny solika aloha dia misy vahaolana ny amin'io ary ny volantsika koa dia misy vahaolana amin'io ndao iresaka fa ty dia tsy lamina raha ohatra ka mbola ohatran'izao foana fiainanay mpanjifa. Itoy amin'ny asabotsy izao moa ny hetsika izy ireo raha toa ka tsy misy izay fandraisana andraikitra izay. Mito kosa ny fitokonana izay ataon'ireo mpiasa eo anivon'ny ministèran'ny varotra sy ny fanjifana raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Vokatry ny tsy fianona ny fangatan'izy ireo makasika ny sosialin'ny fiatsa eo ihany koa ny rafitra sy ny fitantanana ity ministèra ity moa no antony itoizany izany fitokonana izany raha ny fanazavana hatrany. Tantely Rabiny Lalana tiavana rakotondrina anonano ny fanadidina. Manoloana ny fitokonana ataon'ireo mpiasa eo anivon'ny ministèran'ny varotra sy ny fanjifana dia nanambara izy ireo fa mila ovana ny tompona andraikitra isan'ambaratongany, mila fanovana ihany koa ny fomba fiasa sy ny fomba fitantanana eo anivon'ity ministèra ity. Tsekena ny fitsabahan'ny staff politique amin'ny asan'ny corps izay marina fa asan'ny police judiciaire na azo fiofanana manokana. Lavin'izy ireo ihany koa ny fanomezana tongoda manokana ho an'ireo olombitsy amin'ny fanatanterahana ny asa. Ekenay ny fiarovana ireo mpandrahara sasatsasany mandika lalàna mba ho amin'ny tombotsoa manokany mpitantana eto amin'ny ministère. Lavinay ny fandikana règle de procédure. Melohinay ny atsonjay atao amin'ny filohan'ny social eto anivon'ny ministère rehefa mitondra ny feon'ny mpiasa. Angatahinay ny isian'ny fangaraharana amin'ny fitantanana ny compte de commerce mba hitsinjovana ny mpiasa rehetra eto anivon'ny ministèran'ny varotra sy ny fanjifana. Melohinay ny raha matahora atao amin'ny mpitarotolona Isatsokajiny izay mitondra ny feon'ny mpiasa. Amin'izao fotoana izao dia maro ireo asa izay tarin'ny olona milaza ho directeur de cabinet miaraka amin'ny mpitantana vitsivitsy eto anivon'ny ministère ka manao raquette any amin'ireo mpandrahara lehibe eto Analamanga sy any amin'ny faritra toy ny Atsinanana, Sava izay mamendrika ratsy ny ministèra sy ny mpiasa ao aminy. Takinay noho izany ny fialan'ny olona io tsy misy atakandro ato amin'ny ministèra. Nanamafy hatrany moa ireo mpiasa eo anivon'ity ministèra ity fa tsy tsahatra ny tolona ataon'izy ireo raha tsy voavaly avokoa ny fitakiana izay nataon'ireo mpiasa ireo. Eo ambany fiahian'ny filohan'ny Repoblika Era-Jonar Mampianina, ny association Valbabena dia manolotra ho antsika Somaro Basketball 2e édition Nousbelville. Taurienni Somaro première édition Nousbe 2017. Festival Ali des Baobab Mourndava 2017. Tournoi des Pangalan Manakar 2018. Simon Tagayam Chimi Mahadzanga 2018. Antika Nousbe Ndezao.
Somaro Basketball 2e édition lalao iraisam-pirenena eo amin'ny taranja basketball ahitana ny fandraisana anjaran'ireo ekipa avy any ivelany BCM Mayotte, Athènes Grèce, Saint-Denis La Réunion sy ireo ekipa sangany avy eto Madagasikara, Ascut Antsinanana, NB-Toal, Kosfa Analamanga, ekipa voafantina Nosbe, ASCB Boueny, Cosmos Diana, JNBC Vakina Karatra, Vétéran sy Vehivavy. La grande finale manomboka ny 24 jolay ka hatramin'ny 4 aogostra ao amin'ny gymnase Nosbe. Ny vola rehetra azo amin'izany dia atolotry ny association Valbabena ho an'ny hôpital be Nosbe. Azadino Somaro Basketball 2e édition ny 24 jolay ka hatramin'ny 4 aogostra ao Nosbelville. Valbabena ny atsembohako no ahafahako manampy ny hafa. Sponsor Palm Beach, Royal Beach, Yukodis, GMM, Matata, Miwikrat, Omnis, Star, Peter Motors, Groupe Wawa, Techno, Média officiel RLM Communication. Toizantsika ny fahabalambavao amin'ity alina ity eo amin'ireo raharaha politika sy ny songadina nandritra ny tontolo andro dia mitohy-hatrany ny fividianana olona ataon'ny Andry Rajoelina sy ny ekipany tamin'ity androany ity tetsy Mahamasina. Anisy ihany koa ny korotana nandritra ny hetsika izay nataon'izy ireo manoloana ny tsy fandoavana vola an'ireo mponina izay nitaoma manerana ny faritra rehetra teto Madagasikara. Akoatran'izay dia voailikilika ihany koa ireo mpanao gazety izay everin'izy ireo fa tsy mitovy hevitra aminy ka tsy navelana natrika ny hetsika tao anatin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Fanadidina eo amin'ny sarin'ny Maminirina Razafitsiwara. Tsy niova ny fomba fiadiny Andry Rajoelina sy ny ekipany. Nahitana fizaram-bolona sy fitaomana olona indray androany. Raha ny zava-nisy tetỳ Mahamasina nosandaina tamin'ny ray alina ariary ireo olona mba afaka natrika ny fihetsiketsehana ho ataony. Raha ny fantatra omena ray alina ariary ny olona avy eo mahazo an'ity taratasy fanasana ity ho fanamariana fanahazo ny vola ary afaka miditra ato amin'ny lapa. Toy izao anefa ny zava-nisy tetỳ an-toerana rehefa tsy nahazo vola ny sasany tamin'ireo olona izay notanterina. Mbola maro tamin'ireo olona ihany koa no tsy nandray vola kanefa efa nahazo ny taratasy fanasana ka niteraka fitangorona ety ivelan'ny lapan'ny kolotsaina. Izao tazantsika amin'ny sary izao apany amin'ireo tompon'andraikitra izay mizara vola. Iray tamin'ireo olona izay nomena ny taratasy fanasana kanefa mbola tsy naray vola ity ramatoa ity. Ireto kosa ireo fiarabe izay nitateran'ny Andry Rajoelina sy ny ekipany ireo olona avy any amin'ny faritra. Tsy maintsy misy ihany koa ny fiche de présence ahafahana manamarina ny isan'ny olona tonga. Mba ahafahana manilika an'ireo mpanao gazety dia nanamafy ny tompon'andraikitra anankiray fa ny mpanao gazety izay nahazo taratasy fanasana ihany no afaka miditra ato amin'ny hetsika. Voailika tao anatin'ity hetsika ity araka izany ny mpanao gazety no RTV ka tsy navela niditra mihitsy ary tsy navela nakasary mihitsy nandritra izay fanilihana ny mpanao gazety manao ny asany izay. Araka ity sary miafina seho anay aminareo ity. Faccialomba vitany voaka rehetra le sa tsy azo. Zay tsy azo. Tsy solany zay le procédure zany hoe zay le baiko. Efa classena le izy. Efa misy classement le izy. Hitanao, zana ny problème. Mpanao gazety manao ny asany zany zay. Zay tsy nahazo an'le nareo. Nahazo daholo. Salome mba afaka makavako daholo. Efa nizaraina daholo. Taiza izy efa nizaraina daholo. Fa matona ko tsy nahazo tsy tapitonga tao amin'le tsy tao anatiny. Zany hoe tsy afaka manao ny asanay zany zay eto. Manao fa ny antsingo zay koa manao ny asanay dia tsy mety. Zany hoe tsy mpanao gazety rehetra le afaka manatrika zany ve sa ahoana? Afaka manatrika ka fa misy foana fomba fiasana hoe eto ny mpanao gazety atsy dia eto ny atsy dia eto dia zay le izy fa tsy afaka manao akoatra mihitsy. Voaka zany zay.
any velany zany zay miandro zany sa zay ka le zavatra mantsy ato anatiny mantsy de zay ka efa nisy classement akoatran'izay efa manana ny fahefana rehetra ihany koa i Andry Rajoelina ka novaina hatramin'ny loko ny sainam-pirenena. Ny loko mena izay ao anatin'ny sainam-pirenena dia novainy Andry Rajoelina sy ny ekipany ho loko volomboasary eto. Arak'izao ahitantsika azy amin'ny sary izao. Politika sahala amin'ny ahoana marina no hiainana eto Madagasikara. Olona tahaka ny ahoana marina no mendrika hitantana ny firenena. Raha ny zava-nisy tetỳ Mahamasina aloha androany tsy nahafeno ny fepetra i Andry Rajoelina. Eo amin'izay lafiny politika izay ihany dia nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany tamin'ny 7 vora maraina ny feptaona izay ahafana manatitra ny antota taratasy filatsako-vidiana ho an'ireo kandida ho filoham-pirenena. Tsy farany moa izany raha tsy amin'ny faha 1 ny volana aogositra ho avy izao amin'ny 10 mora ariva. Hatreto kandida iray no tonga nanatitra izay antota taratasy izay ho folakandro io ary fantatra ihany koa fa mbola misy ny taratasy izay tsy maintsy fenona mba ahafahana manatitra ny filatsako-vidiana. Misy 5 moa izany antota taratasy izany. Fanadidina eo amin'ny sariny mamy raha zafy arana hatrany. Nangina tanteraka tetỳ amin'ny birao fiasan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ity Ambodata nandritra ny tapany maraina. Ny ariva tamin'ny 3 ora tolakandro kosa no nanatitra ny antota taratasy voalohany ny mandaterany Andry Rajoelina amin'ny filatsako-vidiana. Nanomboka androany voalohany volana aogositra tamin'ny 7 vora maraina ary tsy farana raha sy amin'ny faha 20 ny volana aogositra amin'ny 10 mora ariva ny feptaona ahafahana mametraka ny antota taratasy filatsako-vidiana ho an'ireo kandida ho filoham-pirenena. Avy ety amin'ny vavahady ambany no miditra ireo kandida izay anatitra ny antota taratasy. Azon'ny mpanao gazety atao ny miditra aty anatin'ny trano izay anaterana an'izany antota taratasy izany, maka ny sary sy manaraka ny fisotrany rehetra. Eny ivelan'ny vavahady kosa no afaka mifampiresaka ny rotonta, izany hoe ny kandida sy ny mpanao gazety. Miisa 12 ny antota taratasy ilaina ho an'ireo kandida izay ilatsaka ho filoham-pirenena. Atao dika roa mitovy izany ka apetraka eo anivony mpirakitra rà ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ny 20 ny volana aogositra kosa no feptaona farany ahafahan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mamoaka ny lisitra ofisialy n'ireo kandida izay nafeno ny fepetra. Aorian'izay dia omen'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny voameram-pirenena maleo tena misana ny fifidianana ireo kandida nafeno ny fepetra ka manomana ny atsapaka ahafahan'ny seni mikarakara ny bileta tokana sy ny laharan'ny kandida ao anatin'izany bileta tokana izany. Manana 20 andro araka izany ireo kandida ahafana mametraka ny antota taratasy ny te amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Isokatra moa ty birao ty na ny sabotsy na ny lahady izay andro tsy fiasana. Eo amin'izay sehatry ny fifidianana izay ihany dia tsy maintsy misy ny taratasy fanamarinana avy amin'ny voameram-pirenena maleo tena misanana fifidianana fa ao anatin'ny lisy mpifidianana marina ny kandida iray. Taratasy izay ilaina ao anatin'ny antota taratasy moa amin'ny filatsako-vidiana izy ity raha ny fanazavana izay noentiny seny tamin'ity androany ity. Namafisiny seny ihany koa fa nasazy ireo kandida izay miopefy tsy manaraka ny lalàna mifeny fampelezakevitra izy ireo raha toka misy izany atranga izany. Fanadidina eo amin'ny sariny mamy ny rina raha zavy tsy oarana hatrany. Tsy maintsy manana ny taratasy fanamariana avy amin'ny seny ny kandida anankiray vao afaka mirotsaka ho filoham-pirenena. Taratasy izay manamarina fa ao anatin'ny lisy mpifidianana. Azon'ny kandida atao araka izany ny maka n'ity taratasy ity ny anivon'ny seny na eny amin'ny voameraparitry ny seny. Miisa 12 ireo antota taratasy ilain'ny kandida iray raha metraka ny filatsako-vidiana eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Dia raha mahakasika ny seny manokana dia ny fanomezana ny taratasy fanamarina fa voasoratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana ilay kandida. Satria raha tsy voasoratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana dia tsy afaka ny ilatsaka ho fidiana. Satria ny kara-pifidianana tsy mbola misy dia io taratasy fanamarinana ny mahavoasoratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana io zany no alaina aty amin'ny seny ka na aty amin'ny seny eto alarbe eto amin'ny foibe na ny amin'ireo ratsamagaika ny seny eny anivon'ny distrika no akana izany. Faharoa
dia ilaina amin'ny antota taratasy filatsahako fidina ihany koa ny spécimen mombamomba ny logo sy ny sary ho an'ny candidat ka tsara ho fantatra dia misy refy arahana izy io ka ny refiny dia 30 milimetatra ny halavany ary dia 5.7 centimetatra ny haavo na ilay misy ny logo zany na ilay misy ny sary. Toy izao no mety ho endrikendriky ny bileta tokana amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena. Miankina amin'ny isan'ireo kandida ihany nefa no mety hitombon'ny velariny ity bileta tokana ity. Ity kosa ilay spécimen izay takina amin'ireo kandida izay manaraka ny refiny manokana. Ny fahavalon'ny volana oktobra amin'ny enora maraina ho avy izao kosa no hanomboka ny fampelezan-kevitra ary tsy farana izany raha tsy ny talata fa 5 ny volana novambra amin'ny 12 alina. Ho an'ireo kandida izay tsy manaraka ny lalàna mandritra ny fampelezan-kevitra na manao fandikan-dalàna kosa dia tsy maintsy misy ny sazy ho atolotry ny seni ary mety hiafara amin'ny fanalana azy tsy ho kandida mihitsy aza izany. Ny fepetra apetraka dia efa voalazan'ny lalàna fa tsy maintsy ao anatin'ny fifanajana, ao anatin'ny fanarahana ny soatoavina malagasy, ao anatin'ny fitandrona ny filaminana sy ny fitandrona ny tsy fanavakavahana na ara-poko na ara-piaviana na ara-pivavahana ary ny fitandrona indrindraindrindra ny mahay tsy mivaky ny firenena. Raha misy zany ny manao fihetsika na fiteny ka mandika ireo fepetra voalaza ireo dia enjana dia enjana ny voalazan'ny lalàna na ny sazy arabola na ny sazy ara-pamonjana na ny sazy mety hitarika amin'ny fanafoanana ny vato na ny fanesorana azy tsy ho kandida dia voalazan'ny lalàna avokoa. Nanambara kosa ny sini fa efa vonina tanteraka hiatrika ny fifidianana eto Madagasikara na arabola izany na ara-teknika na ara-kolona. Afaka manao ny asany amin'ny mahafilohan'ny repoblika azy sy afaka manao fitokanana kosa ny filoham-pirenena amperinasa ery Rajaonarimampianina hatramin'ny fahavalon'ny volana septambra ho avy izao raha toka manao fanambaranam-pomba ofisialy fa ilatsaka ho fidiana raha ny fanazavana izay nentin'ny ity filoha lefitry ny seni ity androany. Ankoatran'izay dia ny andro ny fampelezan-kevitra no tsy afaka manao fitokanana intsony eto amin'ny Madagasikara ireo olona rehetrarehetra eo amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana sy eo anivon'ny fitondrana ho iatrany ity filoha lefitry ny voameram-pirenena mahaleo tena misana ny fifidianana ity. Andeha ary hoarantsika izay fanazavany izay ateo amin'ny sariny maminirina raha zafy tsy hoarana. Mahakasika ny filohan'ny repoblika Madagasikara amperinasa ankehitriny raha ilatsaka hofidiana ny tena dia mazava ny voalazan'ny lalàna ny fahavalon'ny volana septambra izy zany no tsy maintsy mametra-pialana ary dia misolo azy ny filohan'ny antenimera ndoholona. Ny fanaovana fitokana zava-bita amin'ny fomba ofisialy dia ny fahavalon'ny volana oktobra ka ao anatin'ny 30 andro ny fanaovana fampelezan-kevitra no tsy azo tanterahana sy atao itso. Na manao fanambarana ary zany ny filohan'ny repoblika amperinasa fa ilatsaka filoham-pirenena izy androany dia ny 90 andro voalazan'ny lalàna ihany no 90 andro. Zany hoe mbola manohy ny asa ny hatrany izy, ny asa ny voalazan'ny lalàna na ny fitokanana zava-bita sy ny sisa hatramin'ny fa valon'ny volana septambra izay ametrahany fialana. Ivadika lafim-baovao hafa kosa isika dia manjaka ny tsy fanipalemana sy ny asan-dalo amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara iny amin'izao fotoana izao indrindra moa fa ny faritry Morimani raha ny fanazavana izay nentin'ny tompona laikitra lasa sakana ho an'ny fampandrosoana ho an'ireo tantsa sy famoahana ny vokatra ny antoerana moa ny fisian'izay asa tsy fandripalemana sy asan-dalo izay raha ny fanazavana hatrany fanadidina izay nataon'ny Anjaminano Menjanahary sy Afitra Lalaina.
ny tsy fandriam-pahalemana no tena olana fototra tsy ahafahany tantsaha mamokatra ny amin'ny faritra Moromania iny satria dia tsy mitsaha-mitombo ny asan-dalo any toerana indrindra ny alatromby izay anisany andro ekinan'ny fambolena. Eo ihany koa ny fiovaovan'ny toetry ny andro izay misy fiantraikany amin'ny fambolena sy ny fiompiana ka mahatonga ireo tantsaha tsy afaka mifototra amin'ny asa iray araka ny fanazavan'izy ireo. Araka izany dia miantso ny tompony ndraiky mpanjakana izy ireo mba hijery akaiky ny tantsaha. Vokatra izay zany dia ny olona zany mitahitaina lava amin'ny fiainana. Na mamokatra izy zao dia efa tsy ampitsony ilay vokatra satria zezika ny tena fototry ny fahavokarana. Ny zezika nefa tsy ampy hoe vokatra izay hoe lasa dahabo izay ny omby. Dia faharoa manarak'izay dia mihareraka zany ilay olona vokatry n'ilay fitaitainana lava ny asan-dalo. Dia na mamokatra izy zany dia lasa tsy tena hoe mahavahan'ny olona mandavataona zany ilay famokarana ataony. Amin'ny resaka vary moa zany tena ahitana izay satria ny ohatra ny olona any amin'ilay zao ny resaka fambolem-bary zany tena hifotorana. Ankoatran'izany hoe zavatra ankoatran'ny hoe Andriamanitra moa zany ilazana azy dia hoe larana faharoa zany resaka vary. Dia nefa matetika zany rehefa tsy ampy io vary io dia misy fiantraikany any amin'ny fiainana io satria lafo be ny vidin'ny fiainana rehefa fotoana maitso azy. Anisany hetsika manampy ireo tantsaha ireo moa ny fiarimada indrindra amin'ny lafin'ny fitadiavana fiaraha-miombonantoka sy fiaraha-miasa samihafa. Ity farany izay tanterahany etsy amin'ny kianjany Maki nanomboka androany ary tsy hifarana raha tsy ny alahady ho avy izao ary manodidina ny 400 eo ireo mpandray anjara amin'izany. Mbola olana ho an'ireo orinasa madinika sy salatsalany eto Madagasikara kosa ny fikarohana famatsim-bola sy ny fitadiavana tsena eto amintsika amin'izao fotoana izao ny fanazavan'izy ireo tamin'ity androany ity. Mahatratratra any amin'ny 3 arivo any ho any moa ireo orinasa madinika sy salatsalan'ireo no manara-dalàna kanefa dia betsaka ihany koa ireo misehatra ao anatin'ny tsy fanarahan-dalàna izay manimba ny asan'ireto orinasa manaraka ny alalàna ireto. Fotoana izay anetanana ireo orinasa ireo araka izany ny fisian'ny salon de PME et start-up izay ho tanterahana ny fahatelo hatramin'ny fahaefatra ny volana aogositra ho avy izao etsy amin'ny Carleton Anosy ka ho hita avokoa moa ireo orinasa rehetra izay misehatra eo anivon'ny tika ny sakafo ireo manao dokam-barotra amin'ireny taxi be ireny. Tantely raha be ny lalana tiavana rakotondrina no nanao ny fanadinina. Dimapolo ny mpandray anjara amin'ny salon des PME et start-up, salon izay natao anohanana sy anomezana vahana ireo orinasa madinika sy salatsalany. Maro noho izany ny hetsika anamarina ity salon ity, anisan'izany ny famelabelaran-kevitra isan-karazany, ny fifaninana ny tanora amin'ny resaka fandraharana, ny fifampiresan'ny tanora sy ny mpandraharaha, eo ihany koa ny tolotra arabola omena ireo orinasa ireo. Eo amin'ny resaka varotra zany fanohanana ahafahan'ny orinasa madinika mivarotra ny entany sy mampiseho ny manana entany rehetrarehetra ny resaka visibilité. Faharoa an'izay fanohanana amin'ny resaka performance zany hoe ahafahan'ny orinasa misy mitombo dia misy ireo conférence sy formation ireo zany ahafahany manampy traikefan'ny tsirairay sy ny traikefan'ny orinasa mihitsy. Dia fahatelon'izay misy conférence mitonona politique kokoa izy izay manoloateny hoe quelle politique adéquate pour la promotion des petites et moyennes entreprises. Zany hoe inona ny politika tokony ampiasaina ahafahan'ny orinasa madinika sy salatsalany mitombo malakilaky. Ho tanterahana eny amin'ny Carleton Anosy ny 3 sy ny 4 ny volana aogositra ho avy izao moa ny salon des PME et start-up. Iny lafim-baovao iny ihany koa no antsika manakatona ny fampalambavao eto amin'ny ONR TV ho amin'ity alina ity. Mankasitraka anao indrindra nanaraka anay sy nanjoy anay hatramin'ny fanatao anatin'izay fampalambavao izay. Ny sampany fampalambavao kosa dia manome fotoana anao rahampitso amin'ny 7 ora sy sasany indray. Mandrapitafary tomboky lasy tomboky avy.